MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Venez découvrir notre boutique des marques Antanmene. La boutique des marques. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Fomba tsy manaja ny zon'olombelona ary tsy azo atao ny fomba nisamborana ny solombavambahoaka fetrarala amin'ny zafim-bololona avy amin'ny boriboritany fahadimy omaly araka ny nambarany fianakaviany sy ny mpiara-miasa aminy tamin'ity androany ity. Mitaky ny amoana tsy misy atakandro ity solombavambahoaka ity araka izany ireto no fanambarana ireto. No mafisy ny vovonana ary elatra izay vondronana ny tokony misy 720 tamin'ity androany ity ny tokony hirosona amin'ny fifampiresahany ireo hery-velona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Mitombo ireo tsy fanarahan-dalàna hita amin'izao fotoana izao antony mahalaram-pahamehana izany ho ny faneho-kevitra izy ireo. Tsy mitombona ireo ve satria hampangana ireo olona folo izay niakatra fitsarana androany ho ireo mpisolovava. Ny fivoahan'ny didim-pitsarana amin'ny tiraraha ity izay nahembotra ho amin'ny 17 ny volana novambra. Araka izany naverina amponja ireo olona 5 nahiditra ponja vonjamaika. Manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena namoaka fanambarana iraisana ny mpiara-mombonantoka iraisampirenena amin'ny Madagasikara tamin'ity androany ity. Miantso fifampidiniana anatin'ny filaminana izy ireo ary koa mitaky ny ampitsarana ireo fanambarana mety andrehitra afo. Ny andindin'ireo arahinao afaka fotoana fohy. Faltafahoana amin'andray tompoko lasy tombovavy ato anatin'izao fampalalam-baovao izao manatra ny araba ary mialatsiny indrindra ihany koa noho ny fahatarana teo amin'ny olana ara-teknika izay tsy maintsy nalamina. Anomboantsika ny fampalalam-baovao avy hatrany dia fomba tsy manaja ny zon'olombelona ary tsy azo atao ny fomba nisamborana ny solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy fetitra Ralambozafimbololona omaly raha nambarany fianakaviany sy ny mpiara-miasa amin'ny androany. Mitaky ny amoana tsy misy atakandro ity solombavambahoaka ity izy ireo ary nanamafy ihany koa fa tsy azo ekena ny tanterahana ny fividianana izay feno osoka tanteraka hatrany am-piandohana. Fanaty atina. Manoloana ny fisamborana ny solombavambahoaka ny boriboritany fahadimy fetra Ralambozafimbololona omaly. Nanao fanambarana ny maraina teo ny fianakaviany, ny mpiara-miasa aminy ary ny mpanoana ny etsiky ny vondrony Kadija eo anivony boriboritany fahadimy izay nanamafy fa natao sahala amin'ny fisamborana ireny olon-dratsy ireny. Ny fisamborana ty solombavambahoaka ity ny androny omaly ary melon'izy ireo ny fampiasa-kery natao taminy indrindra fa ny fomba nisamborana azy. Hitatsika tsara ny fomba nisamborana ny député fetra tamin'ny omaly fa fomba mamoetra tsy manaja ny zon'olombelona velively fa nisamborana taka ny ganagana teny tokotany ary natsipy taka ny kisoa tao anatin'ny tômôbilina nitondro azy. Nahita tsara ny sary isika zavatra mamoetra mamofady belonay ary araka izany ny fomba nisamborana ny député fetra ary angatahanay maron-drano eno eo izao de izao ny famoahana ny député fetra any amin'izay iazonana azy. Misy teny mandendeha any amin'ny tambazotra any milaza fefa navoaka ny député fetra. Tsy marina zany, tsy marina zany. Amin'izao fotoana itenenana izao dia mbola tazomina ny député fetra Ralambozafimbololona tazomina any fiadanana. Zao fanagiazana izao izay mampiseho sahady fa didy-jadona ny manjaka nitady anjaka eto amin'ity firenena ity ary toerina hatramin'ny farany zany fanaovana didy-jadona zany eto amin'ity firenena ity. Tsy azo ekena ihany koa ny fanazavana trany hanatanterana ny fividianana atao amin'ny amboletra tahaka ny zava-misy ankehitriny. Fantatrareo tsara ny sata ijoroany reto antokotiko i Madagasikara reto fa miaraka amin'ny collectif des candidats
zay ilatsaka hofidiana ho filohan'ny repoblika eto amin'ny tanin'ny sy ny fanjakana Madagasikara. Fantatrareo tsara koa fa tsy mandeha amin'ny laoniny zany fikasana anao fifidianana zany letrezany amin'ny fahaenina amby folo ny volana novambra. Tsy mety velively satria ny valiny a de efa any miandry fotsiny no avoaka amin'ny fotoana mahamety azy. Koa de lazainay amin'ny fomba tsotra de tsotra fa tsy ekenay io fifidianana io ary toerinay hatramin'ny farany a ny fifidianana zay kasaina tao amin'ny fahaenina amby folo ny volana novambra. Dia ny angatanay a dia ny anafoanana an'izany ary dia anomezana toerana ny fifanakaloza-kevitra atongavana amin'ny fifidianana madio eken'ny rehetra ary azony rehetra atokisana eo amin'ny valiny zay mitranga satria izay ihany no any lalana atongavana amin'ny firenena milamina sy mahomby mandritry ny taona marobe ho avy. Fa dia nitoy ny tolona ary tsy maintsy mandresy ny tolom-bahoaka io. Namafisina izy ireo hatrany fa mitsoy ny tolona ary tsy hijanona izany ho fitakina ny fanaovana eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra fa ny famerenana ny tany tandalana. Ankoatr'io ny toronkandro teo no nanao hetsika lehibe teny Belere ihany koa ireo mpanarade ny filoha teo aloha Margaravalomanana ho fitakina ny foamana tsy misy atakandro nisy olavomboaka ny boribory tany fahadimy fetra rahalambo azafim-bololona ity. Fa no amafisy ny vovonana arelatra izay ivondronan'ireo antoko misa 20 androany ny tokony irisona ny fifampiresahana ho an'ireo herivelona rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena mitombo ireo tsy fanaran-dalàna hita amin'izao fotoana antony mahalara-pahamehana ny fanadiovana ny tokotany-pifidianana raha ny fanazavana trany fitsinokoloina. Mitombo andro aman'alina ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena raha ny fanazavana nentin'ny vovonana arelatra. Isan'ny amin'izany ny fitongilana ny RCC ireo fepetra maro izay tsy tongomana eo anivon'ny CENI manampitrotraka izany ireo olana sedrain'ny sosialim-bahoaka toy ny fahatapahan-jiro sy ny jiro fandriam-pahalemana. Tiavany tena sy tombotsoa manokana no zava-misy ankehitriny raha ny fanazavana trany. Mahazo vahana reo herim-pamoretana sy ny raha-matahora amin'ny olon-drehetra izay maneho ny hevitra ankalalahana. Mitombo izay tsy izy ny ora ny fahatapahan-jiro sy ny rano eto Antananarivo renivohitra. Mahazo laka ny asan-jiolahy sy ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Miakatra andro aman'alina ny vidin'entana eny an-tsena nefa ny asa tsy misy ny fahefa-mividy ambany dia ambany. Noho ireo anton'ireo dia mahatsapa manana didy izay vovonana arelatra ka manao izao fanambarana manaraka izao. Mitaky ny anadiovana ny fikarakarana rehetra mikasika ny fifidianana mialoha ny anatanterana azy ary tokony tsy mahazo mirotsaka eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara ireo izay tsy mahafeno ny fepetra rehetra indrindra ireo izay very ny zoam-pirenena mahamalagasy azy. Manohana ny hevitra rehetra izahay iverenan'ny tany tandalana mba hampisy fitoniana arahana ady hevitra sy dinika politika andraisan'ny rehetra anjara. Eto dia mangataka izahay hiamoahana an'ireo rehetra voasambotra tao anatin'ny tolom-bahoaka. Mangataka izahay mba tsy hisiany fitanilanana eo afampiarana ny lalàna ihany koa. Ary mbola manao antsoavo, tena antsoavo no ataona eto androany, miantso tandroka aron'ny vozana, manda aron'ny tanàna mba hipetraka ho toy ny ray aman-dreny fa eto Madagasikara tsika izao. Avy amin'ny vahoaka ianareo ary niverena ho amin'ny vahoaka. Amin'ny savorivory tahaka izao mantsy dia ny folo alin-drahy no atao hoe dernier rempart hozy ny sasany fa hoe fototra kitro hifaharan'ny fiandrianam-pirenena ary ray aman-dreny farany enteherana hijoro ho an'ny tanindrazana. Koa miantso izahay hoe raiso re tompoko ny andraikitrareo miverenareo ho an'ny vahoaka.
araka izany manao antsoavo amin'ny herivelona rehetra na sy vidina miaramila sy mpiasa-panjakana maro ny vovonana izay ahitana antoko politika misy 7 ankehitriny. Olana politika no misy eto amin'ny firenena ka olana politika ihany no ahafahana mamaha izany. Fa tsy namaly ny fampiatsona nataony vao miara-misahana ny fiarovana sy ny fanombanana ny politika mpanjakana ireo ministra miisa 5 misahana ny fiarovana sy ny fitsarana ampiasa ny fahefana anana ny solombavam-bahoaka orin'ny fialana neny raha ny fanazavana. Fanaovana tsinotsinona ny mahandro-mpanjakana ny antenimieram-pirenena ny tsy fahamaliana ireo ministra miisa 5 ny fampiatsona natao azy ireo teny amin'ny Tsimbazaza androany. Nampanatsony vao miara-misahana ny fiarovana sy ny fanombanana ny politika mpanjakana ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny ministry ny fitsarana, ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarmaria, ny ministry ny filaminam-bahoaka ary ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Manoloana izany, nisy ny fanambarana iombonana nataon'ireo vao miara ireo. Rehefa nalefa ny fiantsony ary mbola ho atoranareo rehefa avy eo pirofo fa voaray ny sapokony izany fiantsona izany dia tsy nanoina ny antso izy ireo, tsy dia mahagaga nefa izany satria efa hiara mahita, hiara mahalala fa mihevitra no ambony lalàna, mihevitra ny antenimieram-pirenena ho androm-panjakana tsy manana ny lanjany ny eo anivo ny tondra fanjakana ao amin'ny fahefana mpanatanteraka. Izany moa dia tsy izahay ireto akory no ataon'izy ireo tsinotsinona eo anatrehan'izay fa ny vahoaka malagasy mpifidy anay satria izahay solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Ka ireo vahoaka mpifidy ireo izay hoentinay ombieny etaetany sy ny fitakiana no voatsipaka ankehitriny eo anatrehan'ny fitrangany tsy fanalizareo ny antso izay natao antso natao ampanajana, antso natao ao anatiny ara-dalàna. Ka ny tianay ho ambara voalohany indrindra dia mbola manampy pirofo mitoka amin'ny tendany ankehitriny fa efa tsy mifampiaina ny fahefana eto amin'ny firenena. Efa misy tafiditra tanteraka ao amin'ny atao hoe crise institutionnelle isika izao satria ny androm-panjakana andaniny sy ny ankilany izao nefa atao hoe mifanandrina arakevitra. Voaporofo izao fa tsy misy intsony fanazana ny rafitra misy eto amin'ny firenena, tsy misy intsony fifampianoana, manao izay tiany ny mpitondra, manao ny alaninina ireo solombavam-bahoaka amin'ny fitadiavana fifampiresahana ary ampiasa ny fahefana ananan'izy ireo raha toa ka tsy misy ny fiainoana. Midika aminay izany fefa tsy mipetraka tsony ny fametrahana ny fiampiavanana araka ny sotoavana malagasy, tsy mipetraka tsony ny fandalana ny mandala ny ara-dalàna ankehitriny ary tsy maintsy andray andraikitra izahay ampiakatra araka izay azo atao ny feo amin'ny vahoaka ary tsy ho avelanay hipetraka amin'ny tany izany, tsy ravoravo-tanana izahay eo anatrehan'izany fitsipahana ny fahefana napetraka ny lalam-panorenana aminay izany fa rehefa vita ny alanenina dia ny fampiarana ny fahefana izay nomenanay sisa no azonay atao. Ankoatra ireo ministra, isany nantsona ihany koa ny prefet Antananarivo saingy tsy tonga namaly io antso natao io. Nanao fanambarana ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny FFKM sy ireo vondrom-pirenena mpanelanelana arahantsika izay rehefa avy eo ny dokam-barotra fohy ankoatra ireo vaovao maro nisongadina amin'ny androany. Dokam-barotra vetivety ary. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop.
Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Faverina somatsara atao anatin'ny tapan'ny faharoany fampahalalam-baovao isaorana sany tompo klasy tompo vavy mbola manaraka ny fahitalavitra golo araka ny fanatsidika teo dia taoriny fampiresahana andatabatra boribory teo amin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena sy ny FFKM sy ny vondrom-pirenena mpanelanelana izay entina hitadiavana vahaolana manoloana ny toerana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana toy izao ny fanambarana nataon'izy ireo ny ariva teo manoloana ny toedraraha eto amin'ny firenena rehefa miaino ny rehetra sy mahita ny zava-misy dia manao izao fanambarana izao ny vovonana ho amin'ny fifampidiniana sy ny fanelanelanana PAN FFKM. Voalohany, tsy azo ditsy hita fa misedra zavatsarotra ny zotram-pifidianana ankehitriny ary misy fiatraikany amin'ny fiainam-pirenena izany trangan-javatra izany. Faharoa, manameloka amin'ny herinay rehetra sy ny fonay ny fampiasan-kery tafahoatra amin'ny vahoaka izay tsy fahavalo fa piray tanindrazana. Fahatelo, manameloka ny fampiororona sy ny fampitahorana ary ny fisamborana tsy ara-dalàna. Fahaefatra, mahatsapa ihany koa fa tsy mbola tomombana ny fepetra rehetra irosona amin'ny fifidianana madio, mangarahara, milamina ary ekeny rehetra. Fahadimy, manamafy ny antso nataony ramatoa filohan'ny anteny mera-pirenena amin'ny vondrona iraisam-pirenena mba tsy hialangalana fotsiny fa andray ny andraikitra manandify azy ireo. Fahaenina, manameloka ny fisamborana ny solombavam-bahoaka izay filoha ny vondrona parlementaire iray mandritry ny fotoam-pivoriana ara-potoana ka tsy nandalo teo anivony birao maharitra ny anteny mera-pirenena. Fahafito, miantso ny fifanakaloza-kevitra sy dinika eo amin'ny mpiantsehatra rehetra amin'ny fifidianana. Fahavalo, maneho ny mbola fahavonona ny vovonana anohy ny ezaka isiny fitoniana sy ny tsy isiny korontana ateraky ny disadisa noho ny zotram-pifidianana tsy tomombana eto amin'ny firenena. Noho ireo voalaza rehetra eo ambony ireo ny vovonana ho amin'ny fifampidiniana
sy ny fanelanelanana dia voalohany manamarika fa ny fepetra takina sy ilaina amin'ny fifidianana mifanaraka amin'ny lalàna ny mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary ekeny rehetra manaja ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena dia tsy feno ankehitriny mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena amin'ny fa 12 novambra 2020. Faharoa, manambara fa tokony ahato ny zotra mpifidianana suspension du processus électoral ary tokony amerina amaritra ny fampiarana ny zotra mpifidianana mba hifanaraka amin'ny lamina iraisam-pirenena araka ny torolalana efa napetraky ny SADC sy ny vondrona européenne sy ny fitsirihana ny listim-pifidianana na audit du fichier électoral. Fahatelo, miantso ny fampietona ny fampielezan-kevitra rehetra sy ny fidinana an-dalambe manomboka izao mba ahafahana miroso ampilaminana amin'ny fitadiavana ny vahaolana ankatoaviny rehetra. Faefatra, mampahatsiahy fa adidy tsy azo tovirana ny fampiarana arabaky teny ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona indrindra ny rizan-dalàna mifehy ny fifidianana na ny code électoral. Fahadimy, miantso ny mpitandro filaminana hanao ny asany ara-pahamendrehana sy amin'ny fanajana tanteraka ny ara-dalàna andray fepetra araka ny tokony ho izy sy mifanaraka amin'ny tanjona amin'ny fitandrona ny filaminam-bahoaka. Fahenina, miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana isa tokony mba hampanakery izao fanambarana izao. FKM dia miantso sy manasa antsika hery velona rehetra mpisehatra politika, fiarahamonim-pirenena, tanora, vehivavy, fiangonana zandriny, ray aman-dreny ara-drazana, ny tafika, ny silamo sy ny sisa izay vonona hifanolotanana amin'ny fikatsahana hampisy ny fahamarinana sy ny fitoniana eto amin'ny firenentsika ary manasa koa anareo kandida ho filoham-pirenena 320 mirahalahy ho tonga hanatrika ny fionam-be izay ataontsika raha mpitso zoma 10 novambra 2022 manomboka amin'ny 6 maraina ka ny toerana dia eto amin'ny kafetaria anteny miaram-pirenena eto Tsimbazaza manomboka amin'ny 9 ora ny fandraisana olona amin'izany. Manan'izay soso-kevitra avy amintsika ary ankasitrahana tokoa zany ho fitsimbenana ny fotoana nefa dia isika samy hanoratra amin'ny takila iray zany soso-kevitra zany ary hatolotra eny an-toerana raha mpitso ho raisina sy haravona ny soso-kevitra rehetra ary dia hambara amin'ny rehetra iampamaranana ny fionana. Dia ireny zany ny fampiatsoana samihafa hitondrana filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena fa asa raha maly izany indray ny avy amin'ny kandida izay manovokovoka manao fampelezan-kevitra amin'izao fotoana fanoizantsika ny fampahalalam-baovao dia fanosena tanteraka ny anteny miaram-pirenena ary tsy fanajana ny olom-bofidy ny fisamborana ny solombam-bahoaka fetra hoy ny groupe parlementaire TIM izay nanao fanambarana ka mitaky ny amoahana azy tsy misy atakandro ny tolaka andro teo miantso ny solombavambahoaka ny namana rehetra ihany koa izy ireo ifanometanana hiady amin'ny tsirariny sy ny tsy fanajana ny lalàna amin'izao fotoana. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara mpikambana amin'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara dia manameloka tanteraka ny fisamborana ny solombavambahoaka raha lambozafimbololona raha zafy tsy mialina ndre tsy voafetra filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara izay tanterahana tamin'ny fomba feno avidiana
no endrika tsy fanarahan-dalàna indray ataon'ireo milaza azy ho mpitandro filaminana. Koa voalohany, araka ny andininy fa 7 ao amin'ny lalam-panorenana, dia tsy misy solombavam-bahoaka azo enjehina na samborina na tazonina ponja na tsaraina no ny faneho-kevitra nataony. Toy izany koa, indrindra mandritra ny fotoana fivoriana toy izao, dia tsy misy solombavam-bahoaka azo enjehina na samborina raha tsy misy alalana avy amin'ny anteny mieram-pirenena, raha tsy tratram-bodiomby no ny eloka behivava. Tsy maintsy manoratra ny bromaky ny anteny mieram-pirenena nefa izay rehetra mila mitory na mampiatra dingam-pamitorana sy dingam-pitsarana amina solombavam-bahoaka iray, ary manana 3 volana ny anteny mieram-pirenena hamalina izany. Faharoa, toy ny fisamborana jiola sy fampidirana biby anaty fiara no mitranga tamin'ny solombavam-bahoaka raha lambozafim-bololona raha zafy tsy miarina andretsy voafetra ny ampy herisetra teny an-tanana. Tena fanitsakitsahana ny zoa makasina maha-olombelona izany, ary tsy fanajana ny maha-olom-boafidy mpikambana amin'ny androm-panjakana azy. Fahatelo, fanosihosihana tanteraka ny anteny mieram-pirenena izay androm-panjakana eto amin'ny firenena izao fihetsika izao, sady fanitsakitsahana ny Repoblika Madagasikara mihitsy. Noho izany, miantso ny famoahana azy tsy misy atakandro na fepetra izahay toy ireo olona sasany izay voamarina fa nosamborina kanefa navotsitra tsy nandalo fitsarana akory. Miantso ny solombavam-bahoaka namana rehetra koa izahay iray inona amin'izao fanaovana tsinitsinina ny anteny mieram-pirenena izao, ka hiara-hiady amin'ny tsirariny sy ny tsy fanajana ny lalàna. Fa tsy mitombina ireo vesatra hiampangana ireo olona folo izay niakatra fitsarana androany ho ireo mpisolovavo. Ny fivoahan'ny didim-pitsarana amin'ny tsirairay ity izay nahemitra ho amin'ny 17 ny volana novambra izao indray. Araka izany, naverina any am-ponja ireo olona miisa 5 nahiditra am-ponja Vonjimaika. Olona saina no mitatry ny antsipirin'izay. Ny zoma 17 novambra izao no ivoaka ny didim-pitsarana momba ireo olona folo nosamboriny mpitandro filaminana ny sabotsy teo nandritra ny hetsika fotsiny tarindreo vondriny kandida. Araka izany, mbola mijanona any am-ponja ireo olona 5 izay nahiditra ponja Vonjimaika ny alatsinainy teo araka ny fotoam-pitsarana no tanterana androany teny Anosy. Nandeha moa ny raha-pitsarana, isika mahafantatra hoe tany anatin'ireo olona folo ao 5 no voafonja Vonjimaika, 5 navela ny fitsarana Anody. Ny votoatin'ny fitoriana mahakasika ny zareo tao dia mahakasika attroupement illicite sy violence et voies de fait. Fanontaniana mipetraka voalohany dia hoe le violence et voies de fait ireo no lazaina fa natao tamin'ny mpitandro ny filaminana rehefa nijerena to tantara-tasinady tsy nisy fijoroana vavolombelana mpitandro ny filaminana tao laza fa ny atsaran'izany herisetrasetraretraka izany. Ny zavatra hitanay teo aloha dia tao aorinan'ny taky nataon'ny fampanoavana dia nisintona ny fitsarana, mbola tsy nameny izy ny daty ny anaovana an'ilay amoahana an'ilay didy fa rehefa miverina avy eo izy izay vao namoaka an'ilay daty anaovana an'ilay didy. Izay angamba ny hitanay ohatran'ny zavatra tsy dia mahazatra loatra ho anay mpisolovava miasitra ohatran'ny fitsarana ny fisiany ohatran'izany. Raha ny tokony ho izy zany dia rehefa vita ny taky ny fampanoavana dia milaza fotsiny ny fitsarana hoe amin'izao no mivoaka ny didy dia mitohy ny raharaha. Tamin'ity tsy nilaza izy amin'izao mivoaka ny didy fa nisintona kely izy dia izay izy vao miverina dia izay izy vao nilaza hoe amin'ny 17 ny volana novambra no mivoaka ny didy. Misy teboka maro mampametra-panontaniana anatin'ity raharaha ity ho iatran'ireo mpisolovava. Nangady tamin'ny nentina teo anatrehan'ny fitsarana teo anatrehan'ny procureur ny raharaha tamin'ny le farany iny dia nanome fahafahana Vonjimaika liberté provisoire na olona 5 dia ny 5 nitazomina tany Tanimora dia androany namerina nangataka izahay mpisolovava hoe tokony omena fahafahana Vonjimaika daholo ireo olona 5 ireo satria hitanay fa tsy mitombina le vesitra moa ireo olona ireo samy manana ny antom-piainany daholo fa nandalavin'ny fitsarana moa izay fangatahana fahafahana Vonjimaika izay. Le olona folo voasambotra resantsika eo olona teny Mahamasina, teny Taninandro, teny Tsiastafo sy teny Behoririka sy teny Tanimena. Ireo ny hitanay zany ny ato tantaranazy tamin'ny izahay mpisolovava tonga teny anivon'ny fiadanana nijery hoe manahoana ny mahakasika an'izareo tamin'ny sabotsy hariva iny. Araka izany, tanana amponja nanomboka ny alatsinainy teo ary mitohy mandra-pahatonga ny zoma 17 novambra ireo olona miisa 5
izay tsy fantatra mazava ny vesatra hiampangana azy. Etsy ankilany, olona hita tamin'ny horonan-tsary fananakirotana namono sy nandrava fananan'olona ary voakarama anao izany asa izany omaly no navotsitra ny mpitandro ny filaminana antsokosoko ary mitazapotiny ireo tompon'andraikitrisana ambaratonga ny rehetra. Iverenantsika ny makasika izay tranga izay ary mbola mitana ny sain'ny malagasy maro amin'izao fotoana dia eloka be vava ny fietsika ireo gros bras teny Mahamasina omaly kanefa navotsitry ny mpitandro ny filaminana ny arivan'iny ihany araka ny lalàna kolikoly ny amaritana ny tsy fandraisana andraikitra izay ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana ny tranga iray raha ny fanadihadiana natao tamin'ny mpahay lalàna androany. Navototra antsokosoko ary tsy nahitana toy ny raharaha mikasika ireo rola gros bras no samboriny ny mpitandro ny filaminana tetsy Mahamasina omaly. Tranga izay mampametra-panontaniana ny maro amin'ny antony namitsoana azy ireo na maro aza ireo porofo manamarina ny herisetra nataony. Raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna sady mpanara-maso ny fampiarana ny zon'olombelona eo anivon'ny ONDH na ny Observatoire National des Droits Humains. Afaka madiodio ny olona iray raha toka tsy karitry ny mpitandro ny filaminana izay mandray ny tanàna ny raharaha ho maivana ny fitoriana izay natao. Ya, misy moa zany raha mandeha resaka fitsorentsika dia mandeha raha manao plainte direct tsika makeny amin'ireny mpitandro ny filaminana izay akaiky atsika aloha. Raha ohatra ka misy le charge zany hoe hitana mpitandro ny filaminana ka maivana le charge hitoriana an'le olona na mety hoe tsy ny olona mitory fa ny ataontsika hoe fampanohavana no manao ny atao hoe autosaisine ka hita hoe maivana le izy raha aty amin'ny mpitandro ny filaminana dia afaka tonga dia afaka madiodio tsy mivitery makany amin'ny fitsarana le raharaha. Raha tsy ahivina ankilany fihetsika ireo gros bras ireo nandritra ny hetsika izay nataon'ireo vondron'ny kandida. Isan'ireo tompon'antoka tamin'ny fahasimbana fitaovana sy fiaran'ny kandida nandritra ny hetsika am-pilaminana tetsy Andavamamba izy ireo. Ireto farany izay iraka manokana avy amin'ny pomban'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Omaly ihany koa fisamborana sy fikasia tanàna mivantana ireo olom-pirenena eny hatramin'ny mpanao gazety no nataon'ireo gros bras ireo. Raha ny fanazavan'ny mpahay lalàna hatrany tafiditra anatin'ny eloka be vava na flagrant délit ireo fihetsika ataon'ireo gros bras ireo araka ny fehizan-dalàna momba ny paikady eloka na ny code de procédure pénale eto Madagasikara araka ny andininy 900 eloka ambodiomby ny fihetsika izay natao. Tiana tsindrindra fa anankiroa ihany aroa ihany ny fomba fisamborana olona eken'ny lalàna zany ary voafaritra ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny paikady eloka na ny hoe code de procédure pénale zany. Ny voalohany dia fisamborana mahazo alalana avy amin'ny tonia mpampanolalàna io zany le mandat d'arrêt na mandat d'amener na avy amin'ny mpanao famitorana zany mandat isan-karazany d'amener sy mandat d'arrêt avoakan'ny juge d'instruction. Zay zany ny voalohany zany hoe mahazo alalana avy amin'ny fitsarana zany isambotr'olona. Ny fisamborana faharoa dia ny fisamborana olona amina resaka hoe tratra manao eloka ambodiomby na io le hoe flagrant délit zany. Ary io le resahantsika androany amin'ny teny vahiny moa tia kanefa na izany azy dia ho vakiana fohy hoe endrasonjato io zany dia milaza hoe est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Zany hoe lazaina zany fa ambodiomby zany ny eloka anankiray izay tanterahana amin'seho avy hatrany hita maso eo na voaviny seho fotoana fohy fotsiny no nisehony. Zay zany no adevitra mipetraka ka le hoe arak'izay famaritana zay zany dia tokony nisy eloka zany niseho teo hita maso teo. Manoloan'izany nefa navototra omaly ariva ihany ireo gros bras miisa roa. Kolokolo no aza maritana ny fihetsika ny mpitandro ny filaminana izay tsy mandray ny andraikiny raha ny fanazavana. Ireo gros bras ireo izay voakarama anankirotana ny hetsika fotsy. Raha iverenana ihany koa efa nisy ny fitoriana napetraky ny kandida Ajo Andriananarivelo vokatry ny fahasimban'ny fitaovana nataon'izy ireo tamin'ny 17 volana Oktobra lasa teo. Nisy tokoa ny resaka hoe gros bras izay nanakorotana tena rahasamborin'ny mpitandro filaminana. Fa raha ny lalàna zany raha misy tompona ndraiky mpanjakana izay anisan'izany ny mpitandro filaminana ka hita hoe mitongilana na
tsy manao ny asany no mety antony tsy fantany io ny fanazavana dia mety ho kolokolo ny filazana zany a mety ny biankonga mba ny tokony fijerena amin'izany zany mety hoe nisy antony manokana avy eny namoana an'le izy dia anjarany zareo ka mba manazava an'le izy zany avy eo hoe fa naninona ny samborana misy eloka dia maninona ny navotsitra nisy inona le antony a izany nanome ny baiko na izany mety fanadiadiana zay ataonareo no mahatady zany fa mety nisy ve tombotsoa mety ho nisy ve antony manokana kanefany a izay zavatra zay dia mitongilana zany a zay ny manome tombotsoa manokana faveur sy ny sisa zay tsy araky ny lalàna dia mety kolikoly a no filazan'izany dia mety ny fanadiadiana amin'izany moa zany no rehefa mandeha no ahitantsika anazy a fa ny fanontaniana ny tokony atodika ireo aloha makany amin'izareo namoaka anazy hoe inona le antony efa nanomeve izy potika ary vohitsakitsaka tanteraka ny lalàna velona eto amin'ny firenena ankehitriny raha nantitra ny terin'ireo mpahay lalàna nanaovana fanadiadiana androany manao gaboraraka ireo mpitandron'ny filaminana raha ny fanazavana hatrany izy ireo izay tsy nahazahoana fa nampanazavana androany raha no izany mpanao gazety azahoana valiteny mikasika ny famotsorana ireo groupe araka ny loharam-baovao tsy tonga teny fiadanana tro ireo rehetra no samborina ireo roalahy fifaniliana ndraikitra manoloana izany no valiteny azo tamin'ireo zandariteny Akianja sy teny amin'ny Vondrotoby. Fa mampiseho hatrany ny fitanilana sy ny fandikan-dalàna ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary manjaka ihany koa ny baiko politika samy hafa eo anatrehan'ny fitakiana misy ankehitriny raha ny faneho-kevitra ireo mpamakafaka ara-politika baraingo mipetraka ny hoe nahoana no tsy niakatra fitsarana tahaka ireo vahoaka mpitolona izay notazomina noho ny hetsika ampilaminana ireo gorobra izay voasambotra teny Mahamasina omaly porofo ireny fa pikaramanajin'ny mpitondra izy ireo ka tsy ampiarina aminy ny tena voalazan'ny lalàna. Henri Florian mitatra izay. Porofo mitohaka amin'ny tendany zava-misy omaly taoriny ny famotsorana tsokosoko ireo gorobra izay karamany mpitondra fanjakana teny fiadanana fa tsy mpampiatra araka ny tena voalazan'ny lalàna ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao fa manao erim-pamoretana ny mpifanandrana aminy amin'ireo karazana lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Tokony ampitoviana eo anatrehan'ny lalàna ny rehetra raha ny fanazavana ireo mpamakafaka ara-politika ary zava-mitranga omaly no manaporofo fa baiko politika midina avokoa ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Raha ny zavanseho aloha efa misy karazana tranga nisy teo aloha tsy voaela zay tsisy herinandro ny seho zany a nisy voasambotra tamin'le hetsika sabotsiny ireo na groupe nampanarady ireo dia natao ny fanadiadiana dia natolotra ny fitsarana nisy ihany koa maly ny tratra tokony nampiarina ohatr' izay koa le lalàna zany hoe ny fitsarana zany manapa-kevitra mikasika indrindro leny fa tsy ireo mpisambotra zay nanao fahadisoana zany zay satria lasa nisy pitsony fanaran-dalàna voahitsaka atao anatin'le izy ka tokony tany amin'ny fitsarana indrindro leny vao navotsitra na koa voatazona teny ivony fitsarana zay zavatra zay zany tokony hojerena satria lasa misy deux poids deux mesures zay zany hoe fitanilana zany hoe rehefa ato zany ny tratra dia avotsitra fotsiny fa rehefa ato ny tratra dia alefa misy ny procédure dia mandeha fitsarana dia fitsarana manapa-kevitra zay zavatra zay zany teraka lolona zay ao anaty fiarahamonina ary nefarany tonga natsoina hoe tsy fakataovana fitsarana tsony raha mitony zavatra ohatr'izay hetsika politika le miseho tout ce qui est ministre zany hoe ny ministre rehetra dia poste politika mazava ho azy zany fa tsy maintsy misy fanapa-kevitra politika miseho anatina politika fa le politika miseho eto zany dia politika fiarovana ny olona anaty fitondrana zany hoe tokony ampiarina lalàna mitovy na ny olona ao anaty fitondrana na ny olona tsy ao anaty fitondrana zay zavatra zay zany tokony hotandremana ka miantso ministra ny fitsarana amin'ny zavatra ohatrandreny satria izy aloha ny tompony andraikitra voaloha mikasika ny raha-pitsarana tokony izy zany hiteny hoe alefa foana ny raha ho akety anivo ny fitsarana dia ny fitsarana manapa-kevitra mikasika ny zavatra miseho anankiray na mivavotsitra le olona na atao ambany fijerena sous contrôle judiciaire zany eo ambany fehiny fitsarana le olona aloha na le olona mahazo liberté provisoire tokony ho jerevana ny zavatra ohatr'izany. Baraingo miperaka ihany koa ny fanazavana ny fomba fiasan'ny préfet n'Antananarivo izay lehibe ny ropitano ny filaminana. Todika eo amin'ny fitandrona ny filaminana mialohan'ireny hetsika ireny aloha dia misy natao hoe autorité civile hatreto aloha monsieur le préfet dia tsy nahitanao tena toerana mihitsy tena kianja mihitsy fa nisehonao indray mandeha dia taorina le sabotsy dia efa ariva ianao tonga tena farany lalàna velona tsy atoran'izany nareo zay ampianarina ny aminy zany akoatr'izay ihany koa dia officier supérieur na gendarmerie natao hoe préfet de police n'Antananarivo mafeno zany mafeno fepetra sy mafeno atao hoe lalàna mikasika natao hoe rétablissement de l'ordre public na maintien de l'ordre public tokony ainy zany zavatra zany tsy atorontsika zany fa ny zavatra misy gestion de foule mazava ho azy ainy zany
fa magaga zany a misy bavure policière miseho am'izay tsika zao na tiana na tsy tiana hoe inona ny ampiasana arma amina fotoana tsy fampiasana arma zay zavatra zay tokony jerena satria lasa famosan'ny malagasy tsika dia miteraka olana goavana reny zay zany aloha angatana midimy préfet na toerana satria autorité civile aloha vao miditra ny autorité militaire manatanteraka an'le baiko hatramin'izay nisiny hetsika ny seho rehetrarehetra aloha mbola tsy nahita amin'ny préfet tena toerana miaraka amin'ny mégaphone na raha mampitandrina an'ireo oloreo a manao sommation mbola tsy nisy zany tokony dikan'izay tsy manaraka ny lalàna tsy iza ny ampianatra ny administrateur civil fa ianarana any amin'ny anaminy zany ka raha ohatra ka tsy ampiarina ireny zavatra iny a dia akatony ary le anaminy dia akatoniko ny université fa tsy ilaina intsony zany za zavatra zany satria samy manao zay tiany lasa ganagana milomano zany le fitandranana raha-pirenena hoe samy manao zay saipatany ao anaty rano a dia tsy mety zay amin'ny raha-pirenena satria misy lalàna rahany mpoana politika fikambanana maro samihafa olon-tsotra firaisamon'nim-pirenena maro ankehitriny no samy mahatsapa fa tsy mifanaraka amin'ny voalazary lalàna ny fanapahakevitra raisy ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ary maro ny fanitsakitsahany ny voalazary lalàna hita ety zero tsy mipetraka araka ny tokony izy intsony izany le hoe tanotandràny Madagasikara fa mifanohitra amin'izany no zava-misy ankehitriny fa manaitra ireo tompona ndraikitra eo anivo ny fitandrona ny filaminana andinika ireo baiko sy fanapahakevitra raisina ny mpanao politika masika ny tantara hoy Rivo Rakotovao mpandrindra nasionaly ny antoko HVM ary tsy manadino ny zava-misy ny vahoaka malagasy fanampanazavana mampalahelo satria natao hoe nianatra izy ireny ary mife olona ary mitondra fitaovana zay mahafaty olona mibaiko zay ataony zany na fihetsika zay ataony dia mety aningotra ain'olona lahatra zay ataony betsaka talohan'ireo kolonely amin'izao fotoana zao ireo nitranga mbola mety tanora kely reny tamin'izany tany Atsimintany tamin'ny taona 20 mahery tany Avaratra tamin'ny taona 9 reny nisy teto Antananarivo tamin'ny taona 20 dia ireo indray zany no misembasembana eo ka tantara dia masika be ny tantara fa potika tanteraka na maramila azy na mahazandarima azy na mahapolisy azy na ny fianakaviany ary dia manaramorona manarakaloka teto amin'ny firenena satria tratra ny alahelo-mbahoaka tsisy dika ny basy sy tanjaka ananan'io na ny arena vola mankarena mety ho azony amin'ny fihetsika tsy manara-dalàna zay ataony rehefa noloan'izay alohan'ny fiarahamonina zay ianao betsaka ny talohany dia za dia anisan'ny gaga mihitsy nijereo fa dia tsy maintsy misy ve ny mpitandro ny filaminana ozy mbola ataoko hoe mpitandro ny filaminana ihany ary olona nianatra matoa mahazo andray grady reny dia tsy manana discernement mihitsy fa dia ohatra machine fotsiny ve fa inona no mibaiko an'ireny olona reny aiza ny fanarahan-dalàna ataon'ireny jereo reny zavatra nitranga teo masina maly reny sarinady fotsiny mody samborina reny samborina moramora dia avoaka moramora zany ve nareo re manamboninahitra eto amintsika ka io moa dia samy manana ny hitondrany fiainana za tsy tsara n'izy aniza fa ny tantara ao masika ary ny ampalahelo dia mifototra makany amin'ny fianakaviana ny zanaka sy ny ray aman-dreny zay niteraka ny ataoko hoe ny fijery ny fiarahamonina zay ametraka anao ny anjorom-bala mihitsy amin'ny fotoana tsy anananao ny tanjaka sy ery ary io angena be dia mivadika angena be dia mivadika io fa tsy hoe io ve rehefa antitra zay vao hitany olona zany vao rapitsy io dia ho tazany olona aravelan'ny olona rery anao satria ianao dia manao zavatra tsy ara-dalàna raha manao zavatra ara-dalàna le olona dia olona tsy manao ninina tsy manao za zao ny victime resaka amin'ny eo hoe ahoany ty mon colonel lafa tonga dia apoay ozy veriko na mandeha zay tsisy ninina satria anany nitanjaka fa rapitsy rehefa tsy any aminao dina no ataonao anaramorona ozy izy fitenen'ny olona ka dia aloha samy tsara ny tantara eto mahakasika ny raharaham-pirenena izay hatrany dia fikambanana sy vondrona maro samihafa tahaka ny fiarahamonim-pirenena ny syndika solotena ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo ny mpanao gazety sy ny sisa no nanao fanambarana miaraka androany fa andray fepetra manokana raha tsy mihemotra ny fanatanterahana ny fividianana manoloana ny zava-misy ankehitriny sy ny tsy fahatomombanana maro hita hatrany amin'ny fanisana ny mpividy teboka maro no nitsindrin'ireo syndika sy vondrona maro nanao fanambarana miaraka androany izay antony lehibe tokony hanemorana ny fividianana araka ny efa nambaran'ireo hery-velona misy eto amin'ny firenena noho ny tsy fisian'ny tontolo sahaza ho an'ny fifidianana milamina mangarahara sy eken'ny rehetra indrindra amin'reto lafiny manaraka ireto voalohany ny fanisanany mpifidy izay nahitana fa nisy ny tsy fahatomombanana ka navoilika ny 300 mihoatra
ny olom-pirenena. Faharo, ny tsy fisian'ny fitokisana ny rafim-pifidianana sy ireo mpikambana ao amin'ny senisy ny ACC. Fahatelo, fanitsakitsahana ireo fitsipiky ny fanjakana tandalana. Fahaefatra, fanendrena ny gouvernemanta iraisana nataon'ny ACC izay mifanohatra amin'ny foto-kevitra sy ny fanahin'ny lalam-panorenana. Fahadimy, ny fivoriana tsy ara-potoanan'ny antenimieran-doolona nankatoavin'ny gouvernemanta nitarika ny fanesorana tamin'ny toerany ny filohan'ny antenimieran-doolona sy ny fanendrena tsy ara-dalàna filoha hafa. Fahaenina, ny fanemorana herinandro fotsiny ny datim-pifidianana. Fahafito, ny tsy fahalalahana manatanteraka fivoriana sy maneho hevitra izay mbola arahana herisetra avy amin'ny hery famoretana sy samy olon-tsotra. Fahafito, fandikana kitsirano ary tsy misy famaizana ny lalam-pifidianana mandritry ny fampelezan-kevitra. Fahavalo, ny tsy fahafahan'ny olom-pirenena misitraka feno ny fampelezan-kevitra. Nanomboka izao izahay dia handray ny fepetra amin'ny fanandrify aminay tsirairay avy sy arahana amin'ny sala hanerena ny fanafoanana ny fifidianana amin'ny 9 Novambra 2024 avy zao ary mandra-patanteraka ireo fitakiana ireo. Aza atao sorona izahay sy ny malagasy tsy afa-mitaraina foan'ny fifidianana amin'ny 9 Novambra andao iresaka. Tandidin-dozy Madagasikara hoy ireto solon-tenany olom-pirenena ireto. Tsy midika ho firehana amin'ny antoko na fanohanana kandida ny antony andraisan'izy ireo izao andraikitra izao fa misy krizy goavana mitatao eto Madagasikara raha atao ambiletra ny fifidianana. Zatra mampiaraka anay eto dia ny neutralité anay. Zay tsy olana aminay zay olany eo fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary na ny an-daniny na ny ankilany samy manana ny fahalemeny daholo zany ireo. Fa izay reto matombo tambatra zany misy antony lehibe. Zay firaisamonim-pirenena aloha, zay tsy manam-bola, zay tsy manana fahefana, zay tsy manana basy. Fa ny zava-dehibe dia le firaisan-kina ny fisina masy kritika angeza be ohatr' izao zany dia efa tokony ampieritreritra. Zay mbola tsy afaka hiteny eto hoe isy blocage na inona na isy filaharana na inona tsinitsina, fa zay fiarahana lehibe zay dia efa mitory zavatra lehibe zao antsika menakako satria tsy takona fenina tsony nefa toy ny tafika an'rehefa tanàna fa tsisy ny tompona tsony zany le fepetra anankitelo hitondrana ny fifidianana eto Madagasikara. Tsy malalaka le fifidianana, be da be ny zavatra takontakonana, tsy mangarahara le fifidianana araka ny voalaza teo hoe efa 30 isan-jato mpifidy tsy tafiditra ao anaty fifidianana ary aminareo ireo mino fa mbola misy tsy manana karaha-pifidianana indrindra any amin'le toerana atahoran'le olona te olany zany nanaovana ny jugement supplétif sy ny carte d'identité nationale. Tsy misy fitoniana le fifidianana amin'izao fotoana izao milaza azy samy teny hoe mitony zany ny tontolo ny fifidianana amintsika amin'ny teny izao fa fifampiatsiana, faharatrana, famonoan'olona, fanagadrana zany zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Dia izay no mahatonga an'le fiarahana eto amin'izao fotoana izao ary mananteny zay fa anana an'izay hery zay dia anankitelo ny resahako teo rehefa mitambatra zany mba ahafahana mampivadika an'ity raharaha ty ho tonga any amin'ny mangarahara malalaka seken'rehetra. Isan'ny fepetra raisin'ireto sendika vondrona sy fikambanana maro ireto hanemorana ny fifidianana io raha ny fanambarana ihany ary mandra-pahatanterahana tolo-kevitra sy fifampijiniana hijerena vahaolana ireo. Hatramin'ny androany tsy manakavaly ny HCC manoloana ny filazan'ny haut conseiller Rasolon'Andrasana Georges Merlin izay nilaza fa tsy manaraka lalam-panorenana ny fametrahana ny filoha roa miara-mitantana eto amin'ny firenena. Tsy sa mandio io fijery io ary mety miombon-kevitra ireo mpikambana sasany saingy mafy ny tsindry sy ny raha-matahora any ambadika ho ireo mpanao politika antony izao fahanginana izao. Efa 5 andro izao no nivoahan'ilay fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay mametraka filoha roa miara-mitantana eto amin'ny firenena. Ity fanapahana ity izay nijoroan'ilay mpanolotsaina ambony na haut conseiller Rasolon'Andrasana Georges Merlin ka tsy nanaova ny soni izany. Sa nijoro tamin'ny fahitsiana sy ny fanarahana ny lalàna dia ny lalàna irery ihany ka tsy nanaiky nanao soni ity fanapahana tsy fahita tao anatiny 80 taona no raisy ny HCC ny 17 Oktobra teo ity. Mandika ny fanapahana efa noraisy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny 9 Septambra 2024 izany ary tsy mifanaraka amin'ny voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenana ny Repoblika Fahefatra ka antony tsy nanaovany soni. Efa tapabolana izao miandry ny rehetra ny amin'ny fanazavany ny filohan'ny HCC mandritro io fomba fijeriny ity mpanolotsaina ambony ity izay mpikambana ao amin'ny HCC ihany.
miandry ny rehetra ny ampisehoana ireo didy mandalana ao anatin'ny lalam-panorenana entina ilazana fa ara-dalàna ny fametrana ny jeneraly Ravalomanana Richard ho filoha-mpisolo-toerana miandraikitra ny filaminana sy ny fiarovana eto amin'ny tany sy ny firenena ary Itsay Kristian no miandraikitra feno ny fitantanana sy ny fanaovana sonia ireo didim-pitondranana. Toa tsy sanamoaka fanazavana momba izany ny HCC na nandiso io fomba fijery ny Haut Conseiller nandrasana rasolo io. Resy lahatra ary manaiky ireo mpikambana eo anivon'ny HCC fa tsy ara-dalàna ny didina avoakiny saingy mafy ny tsindry sy ny raha matahorany ambadika ho ny fomba fijeryn'ireo mpanao politika. Na tsy de mahay lalàna oatra azy ary angamba ilazako de mahafantatra fa mitsara amin'ny fomba miangatra izy tsy anatin'ny fanarahan-dalàna tsy fanarahana constitution zany no mahatonga an'le Haut Conseil anankiray izay namoaka mihitsy tsy de fahita loatra moa tsy ireny namoaka hoe tsy niteny akory izy hoe tsy mitovy amin'ny hevitra io fô izy hoe tsy manara-dalàna io tokony hamaly an'izany zany ireo lehibe na ny membre hoe ahoana moa mampahara-dalàna zany no zavatra fanapahan-kevitra andraisiny fa inona mahatonga an'le Haut Conseil anankiray milaza fa hoe tsy ara-dalàna io zany de mampiseho hoe mitanila foana ary tsy mahatonga an'izao korotana zao eto amin'ny firenena de mifanapahan-kevitra zay raisin'ireo olona tompona andraikitra ambony zay manao fianianana eto amin'ny firenen'ireo zao rehetrarehetra zao de vokatra zany mbola efa lavidavitra kely ary vokatry ny tany amin'ny senia taona maromaro lasa zay ny lazaina hoe tsy mety anay zavatra ataonareo io fa zao ny vokany tsy ny olona maratra sy zay misetrasetra sy mitifitra eny akanja ihany akory ny tena tompona andraikitra fa ireo ny CENI sy ny HCC ary ny olona mibaiko azy ireo tena tompona andraikitra ny fikorotana amin'izao fotoana izao. Tena akasitrahako ny zavatra nataony ary everiko fa tena mampiseho fitiavan-tanindrazana sy fandraisana andraikitra fandraisana andraikitra lehibe izy ary tokony hitatra io fa tsy olona ray fotsiny fa tokony izy ny azony ataontsika hoe majorité ao anatin'ny HCC io dia iova ho azy ny tantaran'ny firenena. Ohatr'izany koa ny CENI koa everiko fa ao amin'ny CENI io ny tokony misy fahatsapa-tena kely sy fahatongavan-tsaina eritreritra ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoan'ny malagasy. Tompona andraikitra feno amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny izao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana taorian'ireo didy maro feno fitany lalana avoakany ho iatran'ireo mpanao politika. De hitantsika eo zany satria ny fifidianana sady tsy maintsy légal no légitime ka raha fa tsy mahazo ny ataoko hoe ny fanekena tsy anatin'ny tahotra ane mandalo hoe fa ny lolo-po sy ny tsy fanekena ny zavatra tsy rariny iny mitoetra foana iny ary ny fahefana koa mandalo de zay ny anahirana an'ireo olon'ireo satria mety anao izy ary zay ny tanjony hoe tsy maintsy atao firy moa ny fifidianana ny terena zay teto Madagasikara firy ny fifidianana ny terena nanerana ny Afrika io de nakaizany efa aveo tsy miraraha an'izany ve reto olony reto fa mieritreritra hoe vaindralahy tsy marary zany ianareo ny te andehandeha amin'ny arabe alohanareo ho faty any ozy izy ny sasany zany ve no entintsika amin'izao fotoana izao anao fifidianana reny ane vokatry n'ilay fizirizirina sy ny tsy fetezana nataony averiko na mandeha io ohatrany adinodino reny rehetra reny de vokatry ny tsy fetezana tsy fanaran-dalàna nataony CENI sy ny HCC zay ny nanapa-kevitra atao izy olona hoe baiko azy zay vao miteny ary izy hoe nazo baiko fa tsy miteny izy dia tompona andraikitra voalohany izy zany. Olana mihitsy any de le HCC ohatrany hoe ara-dalàna nefa rehefa tena dinihana de tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fandraisana andraikitra raisiny io ny tena mahatonga ny olany eto amin'ny fireneny ka iveriko fa ny fahatsapatena-ny HCC dia anisany mety hanovany tantaran'i Madagasikara mazava ho azy fa ny lalàna tsisy miteny mihitsy ho zarazaraina ny andraikitra ao anatin'ny fanoloana ny filoham-pirenena rehefa amin'ny fotoana ialany amin'ny resaka fifidianana kandida izy mazava le hoe na afindra any amin'ny tena marina afindra makany amin'ny lehiben'ny Sénat no manao ny fitantanana amin'ny firenena vonjimaiky ary tsy manao ny président Sénat dia afindra vonjimaiky makany amin'ny gouvernement mitambatra no manao filoham-pirenena fa tsy misy mihitsy hoe mofogasy amenan-drakoto raha manonaka amenan'ny rabe ary tsisy mihitsy afaka ataon'ny HCC zay zavatra tsy ao anatin'ny voalazany lalam-panorenana. Tamin'ity fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity ihany no nisy hoe lasa azo ivalozany iray ny didy avoakany fa ihany koa ahitana mibaribary ny mampiakamakama sy fiandaniana eo amin'ny gouvernemanta ny antenimera any rajoelina sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Profon'izany rehefa fitorinana fangatahana manao itoy ny ireo naman'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo no misy mametraka eny Ambota
dia ireto telo reto no mitoetra na tsy mitombona na lavina na tsy valiana mihitsy raha tsy ilaza afa-tsy ny fangatana mifanaraka na tsy amin'ny lalam-panorenana ilay article 42 amin'ny code de la nationalité napetraka ireo olona. Isan'ny andrasana ihany koa ny hoe mety ho hitan'ireto mpikambana eo anivon'ny HCC ireto ve ireny trangana fandikan-dalàna maro niseho nandritra ity fotoana ny fampielezan-kevitra ity. Ny mpanao politika maro izay efa nilaza fa tsy fifidianana intsony no iseho amin'ny 12 novambra izao fa efa fantatra ny tia napetraka ho filoha ary izao hitadiavana ny fomba rehetra izao. So fa efa manomboka samijoro ireo mpikambana sasany eo anivon'ny HCC, efa nifohy ihany koa ny vahoaka malagasy ka tsy manaiky intsony ny fandikan-dalàna sy ny fifidianana fenozoka eto amin'ny firenena. Ka izao manatevin-darana ny hetsika fotsy tarindreo vondron'ny kandida izao ho famerenana ny tany-tan-dalàna sy hanaovana fifidianana madio sy mangarahara eto Madagasikara. Efa manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena izay hatrany dia namoaka fanambarana iraisany ireo miara-mombona antoka iraisam-pirenena Madagasikara androany. Miantso fifampidiniana anaty filaminana izy ireo ary koa mitaky fampitsarana ireo fanambarana samihafa mety andrehitra afo. Ny solotena ny vondrona Europeana, ny masoivony Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Japon, États-Unis, ny solotena ny OIF samy nanasony ity fanamarana ny voakandro any ity avokoa ary miantso ny mpisehatra rehetra voakasika iroso amin'ny fifampidiniana anaty filaminana manoloana ny toetra rà eto Madagasikara ankehitriny. Miantso ny fampitsarana ireo fanambarana mety andrehitrafo ihany koa izy ireo. Ireo mpiara-miambona antoka iraisam-pirenena amin'ny Madagasikara ireo izay nitondra ny ahany manoloana ny tranga naratra na olona maro teto Antananarivo ka isan'izany ny mpanao gazety. Ity fanambarana ity izay manamafy ilay efa nataon'izy ireo ny fa 9 ny volana Oktobra lasa teo raha ny fanazavana hatrany. Tsy aivina ihany koa efa nisy ny fanambarana navoaka ny mpitondra teny ny firenena mikambana misahana ny zon'olombelona izay nilaza fa misy ny fitanilana amin'ny fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ny 10 ny volana Oktobra lasa teo. Voalaza tamin'izany fa mampiasa hery tsy ilaina ary tsy mifanaraka amin'ny zava-misy akory ny mpitandro filaminana anaparitahana ireo mpitaky amin'ny filaminana. Nangataka ny mpitandro filaminana anaja ny zon'olombelona sy ny tany-tan-dalàna mandritra ny fotoana hiatrena amin'ny fifidianana sy aoriana ihany koa io mpitondra teny ny firenena mikambana misahana ny zon'olombelona io. Tokony hisy hoy izy mibaiko entitra omena ireo mpitandro filaminana ka anaja ny fahafahana maneho hevitra sy mivory ahafahana mametraka filaminana irosoana amin'ny fifidianana maleo tena tsy mitanila sy mangarahara. Fa ankoatra ny vondrony kandida sy ny mpanaradia azy ireo takina ny animorana ny fifidianana hoy ireo firaisamonim-pirenena olon-tsotra naneho ny heviny manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Ankoatra izay tafahoatra loatra ny ataon'ny mpitandro ny filaminana ka fotoana izao hijoron'ny malagasy anohitra ny tsirariny raha ny faneho-kevitra hatrany. Maro ireo olom-pirenena naneho ny heviny manoloana ny tsy fanaran-dalàna ny tsy fanajana ny zon'olombelona indrindra ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny malagasy sy mpiray-tanindrazana. Isan'izany ireto ny safidy aneho hevitra teny amin'ny fasany mahery fo teny mozole ireto. Fa izahay fa isika olom-pirenena no manakarama ny force de l'ordre ka tokony hoe miaro zotsika ny force de l'ordre ary miaro atsika afahantsika maneho hevitra amin'ny filaminana fa tsy hoe tifitra tsy hoe manadarika ny olom-pirenena. Azao izahay avelo izahay iteny aneho hevitra ary tokony mifampiresaka ny tompon'andraikitra rehetra mba hampilamina ny firenena. Mariana fa izay mijoro eto amin'ny anaran'ny tenanay manokana tsy mila voatery hoe misy fikambanana foana na misy antoko izay vao afaka miteny fa olom-pirenena daholo isika rehetra ary olom-pirenena tesitra izahay miteny eto zavatra rehetra ataonareo ireo efa mihoatra ny fefy efa ela miezaka foana izahay mifampiraharaha miantso anareo hiresaka na neo ny zavatra tsy mety rehetra miantso hoe dinio fa tiako tsy mety tiako misy zavatra maloto mila diovina mila fifidianana daholo ny antsika rehetra maniry an'izany demokrasia tena izy izany daholo ntsika rehetra fa ny zava-misy amin'izao lavitra n'izany demokrasia tena izy izany hitsakitsahanareo daholo ny lalàna ny zoan'ny olona tadio fa zo sy adidy tokoa no mifidy fa io zo io koa tsy azo hitsakitsahana sy varotana fotsiny ohatran'izao hoe ndao hoe fifidianana maloto ty fa ataovy ihany da nataoly ihany ny fidy tsy azo atao zany zavatra izany manakasiny io zo ifidy io koa dia miantso antsika olom-pirenena rehetra andajalanja sy isaintsaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao mbola mendrika ny zo antsika ifidy ve zao zava-misy izao mbola mendrika antsika ve mbola anaiky foana ve tsika anaiky lembenana ny zavatra rehetra fa nitsakitsahana ny zo tsika isan'andro atsika mieritreritra
fa rehefa tsy mieritreritra zao tsika dia miaraka miditsika miara mamidy an'ireo tanylasantsika miaraka amin'ireo olona tsy vanindreo tsika samy mieritreritra. Takina ihany koa izy ireo ny hanemorana ny fifidianana ka ho ao anaty demokrasia tena izy, izany hoe madio manaja ny safidiny rehetra. Safidy ny safidinay ka ao anatin'izay mahasafidy safidy izay dia aoka mba tsy ho terena atao tery-vaimanta ny fifidianana izay kasainao tanterahana amin'ny faina ambin'ny folo volana novambra. Marihana fa ny zo izay afantatra mahakasika ny programan'asan'ny candidat sy mahakasika ny ao anatin'ny fampielezan-kevitra dia voaetsakisaka tanteraka mihitsy andeha hifidy ve amin'ny herinandro dia hatramin'izao tsy fantatra ina ny programan'asa isan-karasa satria tsy notanterahana araka ny tokony izy ny fampielezan-kevitra. Takinay takina ny hanemorana ilay fifidianana ao anatina demokrasia tena izy satria isika aoka tsy mba hifanambaka kosany hoe samy tompony ty fireneny ty ka izay tianareo no atao fa mba hananjo ihany koa zahay hiaina demokrasia araka izay lalàna velona sy araka ny fahamarinana ary indrindraindrindra ny fahitsiana afahantsika miaraka misitraka izany fifidianana madio sy manaja ny safidiny rehetra izany. Tafahoatra ny hery famoretana ka fotoana izao hitsanganan'ny olom-pirenena rehetra hitaky ifanaran-dalàna hiarovana ny fahamarinana sy ny rariny ka tsy anaiky ny fametrahana fifidianana petatoko tahaka izao. Zay manokana aloha zany hoe fepetra hatraiza moa ny fahefanana anay fa le fifidianana mihitsy eritreretinay tokony tsy atao aloha zay tsy mitsipaka nisiny fifidianana tena fahefan'ny vahoaka fa le fifidianana seo tsy hanome fahefana ho an'ny vahoaka mihitsy raha izao ny endriny dia ho anay tokony ahemitra io fifidianana tsy maintsy asiny fa ahemitra mba hisy fifidianana tena andraisan'ny rehetrarehetra anjara madio manaraka ny lalàna aneo ny tena hevitra marina ity ny itondranay. Dikan'izay le amin'ny 9 novambra raha fahitaina azy tokony ahemitra fa tsy tokony hisy fifidianana amin'ny 9 novambra. Ampizay raha ny tanareo rehetrarehetra toy ireny dia be loatra zay erisetra zay olom-pirenena maneho ny hevitra zo zany inona ny tambony hitanareo rehetrarehetra toy ireny zavatra nitranga amiko efa be loatra zay raha tsy mitenynareo manoloana zavatra raha tsy mihetsika manoloana zavatra misy tahaka ireny dia presque mikomba antsika rehetrarehetra ka mangataka antsika rehetrarehetra ikony amin'ny zavatra tokony ireny fa tsy mety zany ikony amin'ny fomba fiteny hoe tsy mety zavatra atao tahaka an'ireny. Hatreto aloha samy efa naneho ny heviny mikasika ny toedrara eto amin'ny firenena avokoa ny rehetra indrindra ny fanamelohana ireo mpitandro filaminana mampiasa hery amin'ny olona mitaky fampanajana ny lalàna. Iraisan'ny maro hevitra ihany koa ny hoe fitakiana fanemorana ny fifidianana ka ho fifidianana madio manaja ny zony rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara no tanterahana eto amintsika isiny ny filaminana. Indray mbava amin'ny pejiny toe-karena dia hitotongana ny ariary ary ho simba indray ny sehatry ny fizahantany manoloana ny fanafoana ny kompani Madagascar Airlines ny sidina iraisam-pirenena ho ireo mpandrara eo amin'ity sehatra ity androany. Voapirofo izao fa potika avokoa ny sehatra ny diran'ny fanjakana raha nisy fanehoan-kevitra hatrany noho ny tsy fananana politika sy vina mazava. Manjombona indray ny andro ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany hatramin'ny voany fanambarana nataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny kompani fitaterana anabakabaka Madagascar Airlines izay nilaza fa fonany fitaterana iraisam-pirenena tranga izay isy fiatraika amin'ny vantana amin'ny tontolon'ny fizahantany. Madagascar Airlines zany dia tsy azo sarahana amin'ny resaka tontolon'ny fizahantany satria amin'ny mahanosy Madagascar dia tsy afaka andeha lakana ireo mpizahatany ireo makatỳ Madagascar tsy afaka andeha ataoko hoe fiara ihany koa fa tsy maintsy na izy mandeha sambo zay ataoko hoe raha tsika mahazo an'izany opportunité zany fa ny ampahany amin'ireo mpizahatany tonga eto Madagascar dia tsy maintsy mandeha fiaramanidina zany nefa ny flottesika zany dia tsy ampy. Manampitsotsaka an'izay dia io resaka suspension de vol dia tena ataoko hoe mampandohalika ny sehatry ny fizahantany raha ohatra tsika vao nivoaka tamin'ny valanaretina Covid-19 zay efa manomboka miarina tsikelikely zany tontolo fizahantany dia zao tsika mifanojo amin'ilay olana vaovao indray dia tsy inona fa olan'ilay compagnie Air Madagascar zay ataoko hoe misy fatiantoka eo amin'ny 2,8 millions de dollars zany isam-bolana ka zay zavatra zay zany dia mila andraisana fitondram-panjakana andraikitra haingana dia haingana sinon dia tena usahirana zany ty tontolon'ny fizahantany ty. Voapirofo zao ny tsy fahaizany Andry Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy mitantana raha ny fanazavana hatrany
mikrosofana ny Madagascar Airlines ary miditra fatiantoka tsy misy anefa ny vahaolana raisina hatramin'izao. Etsy andaniny am'izao fotoana zao dia ao anatiny ataoko hoe fahatongavany mpizahatany zay tena mankafy vorona atsika am'izao fotoana zao satria ireo bird watcher zany hoe ireo mpakafy resaka tourisme ornithologique miompana amin'ny resaka fijerena vorona dia ny tena zava-dehibe aminy dia ny fahatongavana aty Madagascar zany le 3 derniers mois zany nanomboka tamin'ny octobre teo zany am'izao volana novembre zao ka hatramin'ny décembre dia tsy mitsahatsa tonga ireo mpizahatany mankafy vorona zay ataoko hoe manana an'izany potentialité touristique zany tsika Madagascar satria misy vorona zay tsy fahita afa-tsy eto Madagascar eo amin'ny 300 eo zany anisan'ny tombono atsika zany. Ny zavatra hita aloha dia nanana ola ara-pitantanana zany ny orinasam-pandrakana tao anatiny zay 10 taona nitondrany filoha teo aloha teo. Ny antony mahatonga ny teny an'izany dia nanomboka tamin'ny idirany zany ataoko hoe filoha zany teo amin'ny fitondrana dia nilokaloka izy fa hanarina an'ireo orinasam-pandrakana zany indrisa nefa fa aty amin'ny fiafarany mandany eny fa amintsika ndeny zao dia hiatrika fividianana antsika dia mbola zany ihany no kabary mandeha any ho any hoe hanarina ny orinasam-pandrakana nefa jereo fa sahirana atsika amin'ny resaka délestage ity eo ihany koa ny olany rano ary ity resaka olany compagnie Madagascar dia midika zany fa tsisy politika mazava zany hoentiny fitondram-pandrakana zany manarina an'ireo orinasam-panjakana zay ataoko hoe reharehantsika zany aty amin'ny ranomasina Indiana eny fa na eto Madagascar. Araka izany mandoalika ny kompania mpitaterana anabakabaka Madagascar Airlines tsy tafara mandrakandroany ihany koa ny sehatry ny lavanilina. Ireo sehatra roa ireo izay samy rehareny Madagascar saingy izao potika vokatra ny tsy fahaiza mitantana izao. Sehatra roa izay samy nilokalokany Andrajoelina sy ny ekipany fa ampiroboroboana noho izao iarahany rehetra mahita izao. Io ny kompania mpitaterana anabakabaka novaina ny anarany mba entina isehosehoana sy anaovana oeraoera rahampitso saingy izao potika tanteraka izao miditra anatin'ny fatiantoka. Ny lavanilina ihany koa iniditra antsehatra ny Andrajoelina sy ny fitondram-panjakana ary nataona anakoaky fa ampitomboana avoroa hatramin'ny 3 eny ny vidiny ho tombontsoa ny tantsaha. Tsy tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ihany fa na efa filoha azy Andrajoelina mbola nanamafy izany ary nitra taorian'izay ny fameram-bidy saingy izao tsy nidina avo telo eny akory ny vokatry ny lavanilina izay vokatra mampalaza ny Madagasikara manerana izao tontolo izao fa ambany lavitra ny vidiny na milahatra amin'ny harcover. Raha tsy aka fa tsy ireo sehatra roa ireo voaporofo ny hoe ahoana ary hatraiza rehefa i Andrajoelina sy ny ekipany no miditra antsehatra. Itra amin'ny miresaka avy any ivelany isika dia mila fampitsarana maika izarena ny mahaolona ny ady amin'ny Israely sy Hamas amin'izao fotoana manoloana ny fahatolona mikararana sy ny faharatrana ary ny faharavan'ny tanàna Gaza izay isan'ny tena mitondra fahaisana ao anatin'ity ady ity. Nisy ndinika ny fanaovan'ireo tompony ndraiky mpanjakana maro ahafahana manatanteraka io. Isan'ny navotra ny filoha Frantsay Emmanuel Macron nandritra izany fa manana ny rary ny Israely amin'izao fanafihana maherivaka ataony izao ho fiarovan'ny fireneny sy ho valim-panafiana avy amin'ny Hamas. Dia izany tompoko lasy tompoko vavy ny masakazona tolotra tamin'ity alina ity isorana feno ianao naharitra izany hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manarika eto amin'ny fampahalalam-baovao. Mandrapiresaka dia samy tompo amin'ny fahasoavana. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté Ny Vavao. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very, kakao, coco, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.